Ny tsy fandriampahalemana indray kosa nantanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety androany solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra mena isian'ny asandalo na ireo faritra tena anjakan'ny asandalo zany raha ny fanamariana nentin'izy ireo moa dia tokony ampiarina ny feikevitry ny solombavam-bahoaka ny 7 ny volana May lasa teo. Nampiakapeo ary miantso ny fahifanam-panatanteraka ampiatra ny feikevitra navoaka ny solombavam-bahoaka momba ny tsy fandriampahalemana ny Tsiminoso ny solombavam-bahoaka avy any amin'ny distrika 530 faritra mena amin'ny Asandalo. Anisan'ny mamafisin'izy ireo ny tokony anakatonana abatoara tsy ara-dalàna indrindra Antuliary. Ao ihany koa ny tokony anatanterahana famondrana fobe mpiasam-panjakana izay efa 10 taona amin'ny toerany. Eo ihany koa ny tokony hidiran'ny Monaty an-tsehatra amin'ny ady amin'ny Asandalo. Fotsiny eo amin'ny isaky ny ministère voakasika ohatrany hoe ny eo amin'ny elevasy ho fanakatonana ny resaka fanondranana omby. Eo ihany koa ny resaka eo amin'ny gendarmeria tokony ilay Monaty na resaka le fiarah-miasan'ny polisy, gendarme sy ny miaramila na ny sehatra koa na ny fisaranana ny intérieur tena miara-miasa bebe kokoa zany amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Eo ihany koa ohatrany amin'ny ministre ny finasy mba hijerena hélico farany aingana amin'ny resaka tsy fandriampahalemana fanairana bebe kokoa zany akoatran'ireo fandraisana andraikitra izay efa misy ny opération izay tanterahany mpitandro filaminana ary heveriny solombavam-bahoaka fa ilaina ny fiara-miasany rehetra ao anatin'izany. 530 zay no député tafiditra ao agnatin'ny faritra mena ary igny ny resaka teo igny. Samy manana ny firiany ara-politika zany zahay fa le insécurité dia ikambananay district 530. Eto koa dia misaotra ny premier ministre satria amin'izao fotoana zao zahay dia efa mikarakara ny fidignana amin'ny district anay satria mba fanahazo fanampiana hagnarahana maso an'le mpitandro filaminana zay manao opération agnatoerana. Ny agny amin'ny district koa moa zany zao dia efa misy gendarme eo amin'ny 200 eo manao an'le miasa an'le resaka tsy fandriampahalemana agny amin'ny district ny Amboasaretsy. Ho an'ny district any Akora manokana araka ny tatitra ny etsin'ny solombavam-bahoaka Rakotonirina Ernest dia manjaka ny tsy fandriampahalemana eny anivon'ny district ary lahara-pahamiana ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana. Ny olana zany le vahoaka tena efa tafiditra ao anatiny tena fahasairana tanteraka raha district any Akora no tenenina efa tsy ahitana ombisondra ny commune anankiroa zany dia Gogo i Akora ka zay zany no mahatonga an'le député hoe hatramin'izao mbolety dia mangataka foana zay andao hiara hiasa fa le député zao ny tena miady hoe inona ny tokony hagnasoavana le vahoaka ka ny angatahana député zany dia mba hisian'ny fiaraha-mijery. Ny olana moako zany zareo aty amin'ny mpitondra aty Antananarivo ny aty amin'ny tapony tsy mahita le tena réalité any ambanivohitra. Ny olana opération sy le olo ifampiresahana aty fa élément alefa agny zany hiady amin'le asandahalo tonga any nefa ireo olona reo matetika zavatra hafa misy. Zay zany mahatonga anay teny hoe tokony mba hanana fijery mitovy ny solombavam-bahoaka ny mpitandro filaminana zay manateraka ny opération miaraka amin'ny vahoaka any toerana zay ngamba no heverina hoe mba hampisy résultat kosa. Araka izany dia mampanelo lakolosy fanairana amin'ny mpitondra ny solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra mena amin'ny Asandalo mba hijery bebe kokoa ny lafin'ny fandriampahalemana.